koa raha misy fampirisihana amin'ny Kristy, raha misy fampionona avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Filipianina 2:1-2. Tian'Andriamanitra raha miara-mandroso amin'Andriamanitra isika, miara-mandeha amin'Andriamanitra, tafaraka amin'Andriamanitra. Tao amin'ny toerana anankiray izay nivavahan'ireo mpialolalana kristianina tany aloha, tany amin'ny taona 1970 tany ho any, dia nivory tao amin'ny toerana anankiray tany Amerika tany, tamin'ilay toerana atao hoe Carol House any Amerika izany. Dia nivory teo akaikina sinibendrano anankiray, nisy trano lehibe anankiray, dia nivory teo izany ireo mpiara-mivavaka ireo. Ary tao anatin'ny efitrano lehibe anankiray dia nisy tanora niasa tamina sekoly anankiray izany, mba hanatanteraka fitaovam-pivavahana ho an'ny mpianakavy. Rehefa nivory izany mpivory dia tao ambadika tao nisy tanora nanao fitaovam-pivavahana ho an'ny mpianakavy, ary dia tsapan'izy ireo mihitsy tandritra ny fivoriana fa niaraka tamin'izy ireo ny fanahy masina. Rehefa mivory isika, indrindra fa ny fotoam-bavaka, dia tokony atao azo antoka mihitsy fa manatrika eo Andriamanitra, eo ny fanahy masina, angatahana izy mba ho eo, ary amin'ny alalan'ny vavaka mafana no angatahantsika ny fanatrehan'Andriamanitra eo. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra Mateo 7:7 misy andalany teny manao hoe: mangatah dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Andriamanitra efa manome toko mihitsy, manome toko fa ninona angatahantsika amin'ny anaran'Andriamanitra dia ho ataony amintsika izany. Raha toa ka misy malemilemy finoana dia amin'ny alalan'ny vavaka no anatanjahana ny finoan'izy ireo. Aoka isika tsy eritreritra fa afaka anatanteraka ny asan'Andriamanitra be voninahitra kanefa dia tsy manana finoana na manana finoana mangozogozo. Rehefa manao ny asan'Andriamanitra izany dia aoka anampinoana mahatoky tanteraka. Ekena fa vitsy ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izao fotoana iainantsika izao. Indrindra ambaran'ny tenin'Andriamanitra misy ny atao hoe zanaka sisa. Jereo ny fiarahamonina misy antsika, misy mivavaka sabotsy fa manao be dia be koa ny eny an-dalana, misy mivavaka alahady fa manao be lavitra noho ny any am-piangonana, mihitantsika mandeha mirenireny eny. Sanatria tsy miteny akory hoe ireny olona ireny dia tsy mpivavaka, tsy kristianina, fa ireo tena miaraka sy managom-po amin'Andriamanitra dia vitsy. Kanefa tsy misy mahasakana an'Andriamanitra tsy asa na amin'ny vitsy na amin'ny maro. Dia rain'Andriamanitra fa izy no ikoriana ny fitahiana rehetra ho antsika, ka noho ny fitahian'Andriamanitra omena antsika dia afaka miara-mandeha aminy isika, afaka miara-miasa aminy isika, ary afaka azo fandresena amin'ny anaran'Andriamanitra isika. Noho izany tokony hibebaka, hialana ny faharatsiana ary hanana fitokiana 100% amin'Andriamanitra isika. Tandremana ny asan'Andriamanitra misy an'ity fifampiandaniana ity, hoe izay dia antokony ihany, izay klaony ihany, izay dia partiany ihany, eo amin'ny fivavahana, eo amin'ny asam-piangonana, asan'Andriamanitra dia tsy tokony misy an'izany partiany ihany, klaon'Andriamanitra, klany zatsy na klany zaroa, azafady tompoko, tsy hoe klan ratsy akory, fa tsy hoe klan amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanaovana asa anankiray, fa tonga dia manana tarika manokana hoe izay tsy miaraka amin'iretsy, izay tsy miaraka amin'iretsy, tsy tokony hisy an'izany. Ary ananaran'ny tenin'Andriamanitra mihitsy io hoe fangalana tarika miaraka aminao io, dia ity no tena tianao fa itsy ny tsy tianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny Filipianina 2:2-7, tsy manao na inona na inona amin'ny fampiandaniana na mandrano tena foana. Tsy eken'Andriamanitra izany, fa izao ireo izay nantsoin'Andriamanitra dia iray, vahoaka iray, miara-miasa iray, miara-mandeha anankiray, manana tanjona anankiray, manana foto-kevitra iray, fivavahana iray, ary ahazo fandresena isika amin'izany. Ny olo hevitra jerentsika anio androany izany manao hoe miara-mandroso amin'ny finoana, vahoaka iray, na dia vitsy kely aza, ireo nofidian'Andriamanitra mahalala ny fahamarinana, mety ho be dia be ihany koa, dia ny tanjona dia izao mandeha iray
ary mandeha amin'ny finoana isika. Ary zany no fampirisiana avy amin'ny tenin'Andriamanitra mba tsisy fifampiantaniana amin'ny toe-javatra maro isan-karazany eo amin'ny fanarana an'Andriamanitra, fa hiantehitra kosa amin'ny sandry maherin'Andriamanitra ka tsy anana tahotra, tsy anana fa mandroso amin'ny lafim-piainana rehetra, dia izany no tokony filamatra sy tari-dalan'ny zanak'Andriamanitra. Hitanao ny Tompo, hitantsika rehetra ny Tompo, hivavaka isika. Saotranao Tompo tsara fa menao lesona sarobidy indray izahay, mampianatra anay, manoro anay, mitahiry anay mba handeha mahitsy eo amin'ny fanarananao, ary ho iray tahaka ny tafika iray, miara-misaina sy mihevitra iray, miara-miasa, manana fomba iray ary manatratra tanjona iray. Ampio ny zanakao rehetra hifankatia, hifanohana, amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen.